Anio alahady fatelopolo ny volana Aogositra taona 20 alahady farany amin'ity volana ity. Alahady 12 manaraka ny Trinité. Alahady natokany sany Fjkm amin'ny akany fialofana ny tangaina ary alahady natokantsika eto amin'ny Fitarihana Ambohijafy Fanantenana ho andro ny sampana lehilahy kristianina. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Andeha arsika ry havana hiaritsangana ideran'Andriamanitra izao. Ka ny salamo fa 8:20 ny 7:20 sy 20 no iarahantsika mamaky. Salamo fa 8:20 ny 7:20 sy ny 20. Rehefa vita zay dia ny hira fa 2:20 ny 1 sy ny 3 rehefa vita ny vavaka zay sika vao mipetraka. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Isaorana anie ny Tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro. Eny, Andriamanitra izay famonjena antsika. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika ary an Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra rainay o, mideranao zay fa lehibe sy masina ianao. Anao ny voninahitra avy indrindra ary misaotra anao no ny fitiavanao zay nanomezanao an Jesoa Kristy ho avitra noho ny fahotanay ary zay mbola mifona ao anay isan'andro eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra iray. Eny misaotra anao zay Tompo no ny asan'ny fananao masina izay mitahiry sy manavao ny fiainanay koa isan'andro, mampahery anay ahatonga anay ho mpanompo mahatoky. Eny faly zahay fa noho izany asanao mahagaga izany no mbola hahafanay manatona anao ankehitriny miombombavaka amin'ny alalan'izao Fanompoam-Pivavahana izao. Tompo tena tombotsoa manokana ao anay ny hahafanay manatrika anao dia atreo ary izahay amasino ny fiainanay fa noho ny amin'i Jesoa Kristy no angatahana izany ary atolotray ny dera, ny aja, ny voninahitra ho anao irery. Amen. Petraka ianareo ry havana. Ny rehefa 2:20 sy 700 ny andiny voalohany no ataon'ny mpianatra sekolady rehetra, ny ankizy ihany koa sy ny tanora eo am-pitsanganana. Dia hiakatra avy hatrany izay anao ny fampianarana.
Mivavaka isika ry havana. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao, fa tsy ataonao diso anjara tokoa izahay tanora sy ny ankizy madinika, fa mbola omenao fotoana handrenesana indray ny teninao, koa mitenena ary Tompo fa miaino ny mpanomponao. Misaotra Jesosy, amen. Dia miarahaba antsika tanora sy ankizy indray ry havana nahatratra izao fotoana ny 10 minitra ny sekoly Alahady izao. Ny tenin'Andriamanitra izay omen'ny Tompo amintsika dia arak'izay voarakitra ao amin'ny Salamo. Salamo 430 ka ny 9. Salamo 430 andininy 9. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ity olo-mahantra ity ny antso dia niainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Tantara anankiray avy hatrany rakizy no entintsika amin'izao fotoana izao. Nisy fianakaviana iray rakizy, nikasany hivoaka ary hamonjy fotoana maika ary dia hitondra fiara izy ireo tamin'izany. Kanefa tsy afaka ny andeha ny fiara satria nisy ny fahasimbana, ary dia nanao izay ho afany tokoa izy reto nanosika sy nikarakara izay ampandehanana ity fiara, ary dia lany teo ny ora maromaro, kanefa dia tsy nisy vokany akory izany. Anyherin'izy ireo ary dia naka ny mpikarakara manokana na ny mpanamboatra fiara antsoina hoe mécanicien, ary dia rehefa tonga ny mpikarakara izany dia nijery teo izy, ary dia tsapa fa lany sarra ny bateria ka izay ny tsy nahafahan'ilay fiara nandeha, ary dia namboarina amin'ny fiara, dia fotoana fohy tao aorian'izay dia velona soamantsara izany fiara izany ka afaka nandeha, ary dia nisinda teo ny ahiasy ny tebotebo fa ny fotoana izay hovonjena dia tratra soamantsara, ary ny fiara ihany koa dia velona, ary dia teo koa ny fanantenana izy ireo velona amin'ny fanantenana. Inona rakizy no afatra amen'ny Tompo amintsika izany amin'izany? Eo aloha an'ireto fianakaviana ireto dia na dia teo raha niezaka nataony sy izay mety ho tratra ny sainy sy ny heriny dia tsy nahefa na inona na inona izy ireo. Teo ihany koa ny fiara, rehefa tsy mandeha ny bateria dia tsy afaka mandeha ny fiara, ary dia ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika hoe ity olo-mahantra ity ny antso dia niainy Jehovah. Rehefa apetrakantsika ao amin'ny Tompo ny fiainantsika rakizy izy no vahaolana, izy no loharanon'ny fitahiana, izy rery ihany no manafaka antsika amin'izay mety ho endriky ny fahoriana, mety ho endriky izay olana samihafa, dia tsy iza izany fa i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay Tompo, Jesosy Kristy ilay mpanavotra no mamonjy antsika amin'izay rehetra ataontsika. Ary dia tsy izany ihany tsy ho an'ity fianakaviana ity ihany rakizy fa indrindra ho antsika izay hiatrika fanadinana atsoatsy dia apetrao ampelantanan'ny Tompo, fa raha niezaka manokana no entinao manatanteraka izany dia tsy ahefa na inona na inona ianao fa rehefa Jesosy Kristy kosa no ametrahanao sy anakinanao azy dia ho afaka ny tahotrao. Dia ndeha ary mbola ho vakitsika indray mandeha ity tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny Salamo 430 andininy 9, manao hoe vakitsika miaraka: ity olo-mahantra ity ny antso dia niainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny hira amin'ny firana fanampiny 4 ny andininy 2 no ataontsika mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina.
Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra io ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana izay hiainonay sy hamakina ny tenin'ny soratra masina indray izay ankehitriny. Koa dia mangataka indrindra ny fahafenoan'ny fananao masina ao aminay izay hamaky izany teny izany, ary indreo koa ny mpiaino izay efa vonona hiaino sy handray izany hafatra avy amin'ny teninao izany. Koa mangataka indrindra ny fahafenoanao fanahy masina izay mba ameno anay tsiraray avy, mba tsy ho verimaina tokoa ny teny izay naloky ny vavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny famakinany soratra masina isika izao ry havana, dia vakitsika ny bokin'ny Joba, toko 2, ny 2 ka hatramin'ny 10. Manao hoe mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, ka dia mba tonga teo koa Satana tafaro taminy iseho teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana: avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana: efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy, ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika hamongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: hoditra fefiny hoditra, eny, izay rehetra ananan'ny olona dia omeny ho fefiny ainy. Fa injiro ange ny tananao, ka tendreo ny taolany sy ny nofony, raha tsy andanao eo masinao azy izy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana: indreo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no azo asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehovah ka namely vai ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiny ka hatramin'ny tampon-dohany. Dia naka tavim-bilany iaorana izy raha nipetraka teo an-davenina. Ary hoy ny vadiny taminy: mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoiza an'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy: tahaka ny teny ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Amen. Hotohizantsika ny famakinan'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Marka toko 10, ny 12 ka hatramin'ny 14. Marka toko 10, ny 12 ka hatramin'ny 14. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerosalema. Ary Jesosy nandeha ao alohany, dia gaga ny mpianany, ary izay nananaka azy dia natahotra. Ary naka ny 12 lahy indray izy, dia nilaza taminy izay efa anjo azy, ka nanao hoe: indro niakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny sorona sy ny mpanorandalàna, ary ho elohiny ho faty izy ka ho atolony amin'ny jentilisa, ary hanao azy ho fimoezana ireny sy androra azy sy hikapoka azy ary hafaty azy. Fa rehefa afaka antelona dia hitsangana indray izy. Ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 120, ny 10 ka hatramin'ny 14. Asan'ny Apôstôly toko 120, ny 10 ka hatramin'ny 14. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nitoetra tao andro maro izahay, dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Ary rehefa tonga tao aminay izy, dia noraisiny ny fehikibon'ny Paoly, ka namatorany tongotra hamantanany ny tenany. Dia hoy izy: izao no lazainy fanahy masina, toy izao no hamatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fehikibo ity, ka atolony eo an-tanany jentilisa izy. Ary avaorenay izany
dia nankataka taminy izahay mba amin'izay nonina teo mba tsy hakarany any Jerosalema. Fa Paoly namalika nanao hoe nahoana ianareo no mitomany ka mangorangoraka ny foko, fa vonina aho tsy ny ho fatorana ihany fa no faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary noho tsy nanaiky izy dia nitsahatra izahay ka nanao hoe aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana sika ry havana, anao ny hira fa 700 ny andininy voalohany, 700 ny andininy voalohany mialohan'ny andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny Tompo. Fifaliana ry havana ny iarabanantsika rehetra mahatratra ty Alahady farany amin'ny volana Aogositra ity. Miaraba manokana ny sampana lehilahy kristianina koa isika izay manana anjara fotoana farany amin'izao taona izao ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola ao anatin'ilay lohahevitrintsika ry havana manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ary raha manaraka ny fivaky ny soratra masina teo isika ry havana any amin'ny bokin'ny Joba, ao amin'ny bokin'ny raha filazantsara araka ny Marka ary ny Asan'ny Apôstôly dia ahitantsika olona 3 voalaza fa tena mahatoky ao. Any amin'ny fanekena taloha moa zany dia i Joba. Ao amin'ny filazantsara dia hitantsika i Jesosy Kristy. Ary aty amin'ny Asan'ny Apôstôly dia maneho ny fanompoana izay nataony Paoly Apôstôly nanehoany fa mahatoky izy. Fa ny tantaram-piainan'izy ireo dia misy itovizana. Fa raha mijery ny Joba manokana isika dia toa tandindona anehoana an'i Jesosy Kristy ny fahoriana izay niaretany ary rehefa hitantsika ny fiafarany dia nisitraka ilay fahombiazana sy ny fandreseny izy. I Paoly Apôstôly ihany koa dia ahitantsika an'izany izay niara-niaritra tamin'i Jesosy Kristy izy noho ny finoany noho ny fitiavany an'i Kristy. Ary Jesosy Kristy moa dia fantatsika tsara fa izy ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazofijaliana, izy ilay niaritra ny mahafindrindra ary nanaika hitondra izany tanteraka izy. Fa izay amezantsika an'izany tantara 3 izany dia izay nataony teny nataony Paoly Apôstôly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:20 ka ny 7:70 tapany farany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany manao hoe fa vonina aho tsy ny afatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa vonina aho tsy ny afatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa. Hitantsika voalohany amin'izany ry havana fa ny olona tena mahatoky dia olona vonina anaiky sy ankatoa ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Olona vonina anaiky sy ankatoa ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Paoly Apôstôly dia mahafantatra mihitsy fa ny sitrapon'Andriamanitra eo aminy dia ny anatanteraka ny fitorianan'ny filazantsara, ny toron'ny filazantsara amin'ny jentilisa ary hiaran'ny
fahoriana mafy izy ao anatin'izany. Dia hitantsika eto izany fa raha ho an'i Jerosalema izy izay ny fikasany. Nisy ireo namany izay niangavy azy fatratra satria nahalalany ny hoe mangataka aminao zay mba tsy handeha ho an'i Jerosalema ianao fa ho voafatotrany ianao, mety ho faty ihany koa ianao. Fa i Paoly apôstôly tsy niemotra tamin'izany ka nahatonga azy hiteny eo manao hoe nahoana koa ianareo no tomany ka mampangorakoraka ny foko, fa voninao tsy ny hafatotra ihany fa ny ho faty an Jerosalema koa aza. Ry havana, be ny sakana tsy azahoantsika tena manaiky ny fandaharan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, indrindra moa raha mandalo fisedrany sika fahoriana fakapanahy amin'ny endriny samihafa tahaka an'ireto izay nataony namany Paoly, tena nitomany nanao an-dranomaso mba tsy hakanesan'ny Paoly apôstôly ho an'i Jerosalema. Kanefa nyrehatra tao anatin'ny Paoly apôstôly ny finoany sy ny fitiavana ny Kristy. Tena tsapany mihitsy zany herin'ny fitiavan'ny Kristy efa nanolotra ny tenany amonjy azy zany, ary zay ny fanohitra nafahany nijoro sady saky ary vonina eto mba hiatrika na dia hatramin'ny fahafatesana aza. Faniriny mantsy sady tao anatin'ny lalan'Andriamanitra ihany koa ny andehanany ho an'i Jerosalema hitory ny filazantsara sy hijorovavolom-belona. Ry havana malala, i Joba ihany koa dia hitantsika fa nanaiky ny fitantanan'Andriamanitra izy, nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy teo amin'ny fiainany, ary rehefa nandalo sedra izy tao anatin'izany finoany an'Andriamanitra izany, fantatsika ny tantara fa tao anatin'ny indray mpimaso monja dia rava ny fananany, maty avokoa ireo zanany, ary feno aretina ny tenany manomboka ny etapin-doha ka hatrany am-paladia. Tsy nahazaka an'izany ny vadiny dia niteny taminy hoe mahafoizan'Andriamanitra ianao. Fa hoy Joba, rehefa tena mamaky an'io Joba toko 2 itsika, dia hoy ny teniny manao hoe tahaka ny teniny anankiray ny vehivavy adala ho ny teninao, fa moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Dikan'izany ilay fahavononan'i Joba hiatrika ny zavatra rehetra izay apetrak'Andriamanitra manoloana azy, ary tsy miemotra any amin'izany, tsy mivadika izy, na soa na ratsy dia na niaritra izy, na mora na ho mafy, ary tsy voarebireby izy. Eny fa na dia ny vady andefa mandriny aza no efa namilivily ny sainy sy ny finoany hoe mahafoizan'Andriamanitra ianao. Ry havana, ny olona vonina dia mahatsiaro sy mahafantatra ilay tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra, ary manaiky izany fitantanan'Andriamanitra ny fiainana izany izy, fa io Andriamanitra io dia tsy manao tao foana eo aminy, tsy mba mety diso amin'izay fitantanany ny fiainany, ary tsy mampitondra azy izay zavatra tsy zakany, fa efa voalanjalanja an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra izay mandalo. Ka moa ve tsy tahaka an'izany zao zavatra misy atrehantsika izao? Marobe koa ny tahaka an'i Joba ne rava fananana izay niariana tao anatin'ny fotoana maro, rehefa tao anatin'ny fioboana dia tsy maintsy afo ihany koa ireny, mihena tsikelikely ny fiariana, mety ihany koa namoy havana, ary mety ihany koa niaran'ny tsy fahasalamana, ny aretina. Kanefa dia izao hoe hoy Joba izay mampianatra antsika, tsy ny soa ihany raha isika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa, fa Andriamanitra neny nanome dia Andriamanitra koa no manaisotra, Andriamanitra no miasa amin'ny fiainantsika, azy avokoa ny zavatra rehetra fa pindrana sy
nasai ny tantana ihany isika ka tsy avelany ifikitra amin'ireny zavatra nomeny ireny sy ho tantanina ireny sika fa ifikitra amin'ny irery any ary zay no hita tamin'ny joba izay koa no hita tamin'ny paoly apôstôly tsy nandala ny ainy izy tsy nataony ho zavatra kory ny ainy avitany alehany ka nasain'ny teny hoe voninao tsy ny afatotra ihany fa ny ho faty an Jerosalema koa. Dia hitantsika koa rehefa mamaky ny filazantsarany marika teo isika i Jesosy Kristy mihitsy no nilaza tamin'ny mpianatra ny amin'ny hoe ary ny zanak'olona dia atolotra ampijaliana ho vonoina hoe lohiny ho faty. Ary rehefa mandinika an'io tantara io tsika dia ahitantsika fa rehefa niaraka teny an-dalana i Jesosy ny mpianany dia somary ny aloha azy i Jesosy Kristy ny alohan'ireto mpianatra reto zany toa hoe manao toa tahaka ny manao dia maika hoe maika hiatrika lay azo fijaliana izy lay sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izy na dia natahotra azy ny manodidina azy izy kosa dia sa niatrika izany. Ary zany no tiany tompo fampahirezana antsika indrindra ho anareo sampana lehilahy kristianina tena misedra fizaham-toetra ihany tokoa ny lehilahy indrindra ny ray mpianakaviana amin'izao fotoana izao be dehibe ny very asa eny fa na dia mbola eo any aza ny asa mety mitsolopolopo tsy tena mandeha arak'izay nanantenana azy mety ny atsasa-karama sisa no azo na hoe mety tsy dia mandeha firy intsony e ao ihany koa moa ny fahasiaranana amin'ny endriny maro ry havana mampianatra antsika fa ny mpanompo mahatoky dia manaiky ny fitantanan'Andriamanitra ary zany fanekeny zany dia mariky ny finoana sy mariky ny fitiavana an Jesosy Kristy ary zay no afatra tiany tompo omena anao somena antsika rehetra amafiso ny finoana ao Kristy sy ny fitiavanao azy. Fa ny tenin'ny paoly apôstôly ihany koa eto dia manao hoe voninao tsy ny afatotra ihany fa ny ho faty an Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy tompo mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy tompo. Ka ny olona mahatoky zany dia olona mahay manome voninahitra ny anaran'i Jesosy tompo mahay manome voninahitra ny anaran'i Jesosy tompo. Inona moa no dikan'izany hoe manome voninahitra zany manome lanja zany maneho ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy zany maneho ny fahatsarany zany ny fitiavany ny maha-izy azy mihitsy amin'ilay hoe anarana ny maha-izy azy an'i Kristy mihitsy no aseho ary zany no nataon'ny paoly apôstôly rehefa tonga tany Jerosalema izy nanatrika an'ireo ambaratonga samihafa teo amin'ny fitsarana izy dia afaka nijoro vavolombelona izy ny amin'ny fahatsaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainany ny antsony azy sy ny aonany tamin'i Jesosy tao an-dalambe an-Damaskosy naseho an'izany izay le fahaizany manome voninahitra an'Andriamanitra fahaizany manome voninahitra an Jesosy Kristy na dia ao anatin'izany fifatorana zany azy izy ary zany koa no tian'ny tompo iainantsika ry havana isika izay natao mahatoky ninona fizedrana omeo voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy fa i paoly apôstôly ihany inge no niteny zany any Kolosiana 4:7 any dia hoy izy hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo zany dia misaora azy amin'ny alalany misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany ny dikan'izany dia hoe na amin'ny teny aloako ny vavanao na amin'ny asa izay ataonao asongadino ny fahatsarana sy ny hery ary ny fahefan'i Jesosy Kristy. Dia hitantsika raha iverenantsika ny tantaran'i Joba teo dia nambara hoe fa tsy nanota tamin'ny lelany Joba tamin'ny olony Joba tsy nanota tamin'ny olony Joba na dia tao aza ny zavatra samihafa zany hoe na aina nome voninahitra an'Andriamanitra hatrany Joba dia mila mitandrana koa tsika
fandraindray rehefa divotry ny olany sika dia mety manometsiny an'Andriamanitra sika miteny alokon'ny vavantsika, mety manao tao foantsika amin'ny asa zay tanterahantsika latsaka any amin'ny fakapanahy, any amin'ny tsy fahamarinana, any amin'ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa ny Tompo rehefa nataonao mahatoky isika tahaka ny Paoly apôstôly eto dia mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy avokoa ny fiainantsika manontolo, na inona zany na inona hatramin'ny bitika indrindra. Fa i Paoly apôstôly io ihany ingeny ny teny efa na mihinantsika na misotro izy, na inona ataontsika dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ry havana, tian'Andriamanitra ianao, tena tiany ianao na dia mizaha toetranao ary izy ankehitriny, ary tsy fony izany ianao fa voalanjalanja ny zavatra rehetra izay misy amin'ny fiainanao. Ekeo ny fitondrany, fa mahasoanao avokoa izany dia fikiro mafy izy, miorena amin'ny finoana, marina amin'ny lalany rehetra izay hitondrany ianao ny Tompo. Na dia hoy azy ianao hoe raha nanao tahaka an'izao tsy mety tsy latsaka tamin'izao zavatra izao sy ny sisa, fa marina amin'ny lalany rehetra sy ny fitantanananao ny Tompo dia omeo voninahitra izy, omeo voninahitra mandrakariva izy fa azy isika eo am-pelatana ny fiainantsika, ary hoy Jesosy hoe tsy misy marombaka izay eo am-pelatanako. Fa na dia tonga amin'ny fahafatesana aza tahaka ny Paoly apôstôly, dia Paoly apôstôly ihany no teny hoe velona dia velona ho an'ny Tompo, fa raha maty koa dia maty ho an'ny Tompo. Koa amin'izany na velona raha maty dia an'ny Tompo ihany, koa raha miara-maty amin'ny Kristy ary sika hoy izy dia hiara-belona aminy koa voninao sy ny hafatotra ihany, fa no faty an'i Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Vavaka isika ry havana, ary anatin'ny vavaka raha misy manantsingerin-taona nahaterahana ianareo any an-trano any amin'izay manaraka izao dia miangavy ianareo hitsangana fa hivavaka ho anareo ny fiangonana. Tompo Andriamanitray, lehibe sy mahatalanjona ny asanao, ary fantatry ny fananay marimarina izany, mahitsy sy marina ny lalanao, ary ampianarinao izay mba ahanaiky ankatoa ny sitraponao amin'ny fiainanay. Na dia mandalo zavatsarotra aza ny fiainanay tsirairay avy, ny fiainan'ny sampianakaviana, ny fiainan'ny sampana lehilahy kristianina, dia fantatray fa eo hatrany ianao, mampahery mba tsy ravoravo-tanany zahay, na horeraka sy kifa ahiorina tsara amin'ny finoananao Jesosy, ao aminao ny fandresenay, ao aminao ny herinay, ary amin'ny toetra aminao izay dia ahianome voninahitra anao mandrakariva. Ankehitriny dia mivavaka izahay ho an'izay manana tsingerin-taona nahaterahana amin'izao volana Aogositra izao. Misaotra anao zahay fa nitantana azy ireo ianao nandritry ny lasany rehetra, ary ny ankehitriny koa dia efa ampelantananao,
ny hoaviny aza dia tsy miafina aminao fa ny angatanay dia mba ho mahatoky izy ireo hatramin'ny fahafatesana amin'izany fiarahany aminao zany ka tsy hivadika na morana amin'ny sarotra tsy mahafoy azy ireo ianao fa efa vidiny rahanao ireo Jesosy eo an-tananao no metrahana ny fiainana izy ireo tsirairay avy ny faniriana sy ny fikasana izay tsara ankasitrahana marina tanterao amin'izy ireo izany ifaliany eo aminao. Mivavaka izay ho an'ny sampana lehilahy kristianina. Hitanao ny adidy goavana miandry azy ireo na any amin'ny sandokantrano zany na aty amin'ny ivon'ny fiangonana. Ianao no efa nampijoro azy ireo tompo lehilahy mahery amin'ny teny sy ny asa ary dia ho izany tokoa izy ireo ka ahijery ianao hatrany anampy ianao arak'izay fantatrao fa mahasoa amin'izay fahasahiranana samihafa amin'izay very asa dia omenao asa tompo omenao ny tsara sy ny sahaza fa tokony ho azy sy efa manomana izany ho azy ireo ianao dia hitanao koa ireo marefo ara-pahasalamana ianao no ampahery ianao no hiaro azy ireo ihany koa ry tompo hiaro ny fony mba tsy ho reraka ny sainy ihany koa mba hatanjaka tsara eo aminao indrindra ny fanany dia hitoetra amin'ny firaisana aminao mandrakariva. Mivavaka izay ankehitriny ho an'ny akany fialofana izay manabe ireo zaza kamboty mahita izany ianao ary dia hiandany amin'izy ireo amin'izay fanampiana rehetra ho andreo tompona andraikitra isanambaratongany ho andreo beazina sy kolona ao anatin'izany ihany koa ka tsy hamela azy ireo irery. Mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny mpianatra rehetra izay anomboka nala fanadinana ianao Jesosy no ampivonina azy ireo na dia tao aza ny fotoana lava izay efa tsy nianarana araka ny teninao koa hoe hanome sainanao asy ampianatra anao izay lalaka lehanao omeo fitady idiny izy ireo tompo omeo saina ary ampahery azy ireo sy ny ray aman-dreny ianao indrindra ihany koa ireo mpampianatra sy mpanabe rehetra amin'izay fikarakarana ny fandaminana samihafa ao anatin'izany dia mba hirindra sy lamina tsara avokoa ny fanadina mpanjakana izay atao rehetra. Iny kinay aminao ity firenena ity Andriamanitro mamindra fo mamela heloka izao firenena izao ianao ary mamindra fo sy mamela heloka ny mpitondra sy ny vahoaka rehetra ianao amin'izay tsy fahaizanay mandeha araka ny sitraponao ary indrindra koa mamela heloka sy mamindra fo amin'ny fiangonana ianao izay efa nataonao fahazavana kanefa tsy mahatanteraka an'izany matetika. Izany vavaka rehetra izany tompo imbonanay amin'ilay nampianarinao manao hoe rainay eo izay any an-danitra mamasinina anie ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo anay no izy anina sahaza ho anay mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy manafanay amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Da hoe araitsanga ny sikeriavana ijoro vavolombelon'ny finoana dia imbonantsika ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra raitsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy tompontsika zanalay tokana tompontsika izay mitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalana napaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to avy any no hiaviany itsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana ilazana ny rahan'Andriamanitra isika dia hiakatra avy hatrany any mpanompon'Andriamanitra anambara izany.
ao anatin'ny fanarahana ny raharan'andriamanitra isika izao ry havana ho ny ten'andriamanitra ao amintsika indro miakatra ao an'i Jerosalema isika ho Jesoa ary ny zanak'olona atolotra ao amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary eo elohan'ny faty izy ka atolony amin'ny jentilisa. Izany ten'andriamanitra noraisana avy ao amin'ny filazantsara ny soratan Marka toko 10 ny andinin'ny 7:30 zany arabanantsika rehetra mpianakavy fonona natratra zao Alahady 30 Aogositra taona 2022 izao ny fiadan'andriamanitra ho amintsika rehetra. Miaraba ihany koa atsika ampitiavana izay mpanaraka ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'ny fanarana zao fotoam-bavaka zay atrehantsika izao ary miaraba manokana isika amin'ity Alahady farany amin'ny volana ity any amin'ny sampana lehilahy kristianina am'izao anjara fotoanan'izy ireo izao dia mampahery ny lehilahy rehetra ho tian'andriamanitra ho tiany mivavaka ary ahery amin'izany asa fanompoana izany ihany koa dia mampahery antsika fiangonana mandrakariva ihany koa amin'ny fanarantsika amin'izao fotoam-bavaka izao ary ampaherezana isika fa mbola azo raisina hatrany ny vaolopon'ny taranaka zay anoanantsika ny ezaka fantarina ny fiangonana zay efa natomboka tamin'ny voalohany volana tamin'ny volana ity moa zany dia ampaherezana antsika rehetra mba handray zany ary sorana be dia be isika izay fanamerina izany vaolopy izany afaka raisana ao amin'ny fiangonana moa zany amin'ny tony an'ny fiangonana ary afaka verina somatsara ihany koa ao anatin'izany dia ampaherezana isika sampana sy fikambanana ny komity isika tokopira mba hivavaka hatrany tsy hitsahatra ary ahery hatrany amin'izany fivavahana amin'andriamanitra izany famakina ny tenina soratra masina ihany koa ao anatin'izao mbola fijanona tokantrano izao dia zay kivy fa andriamanitsika dia andriamanitra mahery andriamanitra velona andriamanitra mihainy vavaka ary andriamanitra mpamaly vavaka. Orina zao filazana raha zao dia andrantsara fitenena ny filohan'ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana dia ho an'andriamanitra ny voninahitra. Fanolora teny izay nataony Jeso ny fitiavana fitiavana lehibe tompo. Ny fanolora teny izay nataony Jeso ny fitiavana fitiavana lehibe tompo. Faniwamonena natao niwana nubidezinubidila fanumeana fitiavana maneriana anao ni zabata rehetra jefe mono jefe salasa parituru mandakizaturi ialitani mafyanao Jesu nandray niratra siny Yesuku jadinunay ny fijaliana niainana iaritany mafyanao Jesu nandray niratra siny Yesuku jadinunay ny fijaliana niainana fanifamonena natao niwana nubidezinubidina fanumeana fitiavana maneriana anao ni zabatra rehetra jefe monomo jefe salasa farituru
fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary mbola mitana mafy ny fahamarinana izy ny ady nanesika hanongotra azo foana aza ianao. Izany tenin'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny bokin'ny Joba 2:7 zany no iarabana ny tsika mpianakavy ny finoana amin'izao fanarahana ny fanompoam-pivavahana isa-tokantrano zao. No ny amy anara-pahasalamana dia mampahery antsika lehilahy kristianina eto anivon'ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana no izao anjara fotoana faharoa ho fitrotroana-bavaka ny sampany lahy kristianina sy ny ankohonany. Koa aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika ry lehilahy mahery fa lehilahy mahatoky izy sady matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny maro. Amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika ry havana sady anavao fanoloran-tena dia ny hira fa 8:9 no ataontsika mandritra izany rakitra izany. Andeha hitsangana sika ry havana hanolotra ny rakitra sy andray ny tsodrano. Ivavaka isika rehetra raha eo hanao afoko ny zavatra rehetra ary misaotra fanomenao ho tantananay hitantana izay dia fitiavanao ihany koa izany ary avy amin'izany ihany no hanoloranay ho anao anatanterahana ny asanao ho fanehoana ny fahatsaranao ny voninahitra ao Andriamanitra izay tanterahan'ny fiangonana sy ny sampana lehilahy kristianina dia ho tahinao manokana izany tompo ary ho tahinao koa ny fanoloran-tenanay fa efa teninao tenin'ny soratra masina izany hoe mahazo toa manolotra ny tenanao an'Andriamanitra olona voazahatoetra mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teny fahamarinana dia raiso ankasitrao izay rehetra atolotra ianao tompo ary ankehitriny raha ifaran'izao fotoana izao tanterao amin'ny malalanao ny tsodranomasina tononina atolotra amin'ny finoana ary Andriamanitra ny fiadanana amasina nareo samy ho tanteraka ho arovany avokoa ny fanahinareo ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo izy ihany no manefa izany. Amen. Firana fanampiny 10 firana fanampiny 10 any andiny voalohany no iraintsika rehefa vita izany dia mipetraka ka manao ny vavaka manginy sika faranana amin'ny Trinité masina.
petraka ianareo ry havana. ho an'andriamanitra irery no voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Disobey